Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Renay izay any an-danitra, izay loharano ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy ka mahatoy izao anay. Misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny fivimbinanao ary misaotra ny amin'ny fiarovanao, indrindra ny fikarakaranao ny fiainanay amin'ny atsipiriany. Voninahitra ho anao Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havako, isaorantsika ny Tompo ny fafahana, mijery hatrany an'ireo nokilasian'ny mpandalina ny Baiboly izany fa tena olona ny nanana izany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Dia ankehitriny isika dia miampita aty amin'ny testameta vaovao ry havana. Ny hojerentsika amin'izany dia tsy iza akory fa Simeona, izay ny mitantara azy dia eo amin'ny filazantsara araka ny Luka 2 andininy 520 ka hatramin'ny 530. Eto izany dia mitantarany amin'ny tondranan'i Jesosy zazakely nentina voalohany tao amin'ny teboly dia anisan'ireo nahita izany voalohany ity Simeona izay efa antitra ity. Andinga vakiantsika ary ny filazantsara araka ny Luka 2 andininy 520 ka hatramin'ny 520 milaza ny amin'izany hoe Simeona dia anisan'ireo olona niavaka fa nanana ny antsoina hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ndao ary Luka 2 andininy 520 sy ny 520 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry ny fampiononana ny Israely, ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny Tompo. Amen. Izay no ampahany raisintsika eto fa rehefa toizana io dia azo lazaina hoe mbola nisy koa ny filazahana ny amin'ny Jesosy Kristy nambaran'ny Simeona, ary koa ny atao hoe hira fideranana salamy fideranana taony eo amin'ny andininy 520 ka hatramin'ny 530, fa tsy dia izay loatra aloha ny jerentsika amin'ity anio ity fa izay mahakasika ny amin'izany hoe hiaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Reto ary no voalaza amin'ny andininy 520 mikasika azy. Marina izy. Ity izany dia anisan'ny nanaitra hoe tsy miova ny foto-kevitr'Andriamanitra izany. Ny foto-kevitry ny Tompo dia tsy miova. Hatrany amin'ny testameta taloha raha ny fitiantsika tamin'ny sabotsy teo, anisan'ny voalohany tamin'izany mihitsy izany hoe ny olona manana izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany, ny olona mivavaka izany dia marina. Mariantsika tsara tamin'ny herinandro iny hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra ary marina eo anatrehan'ny olona, dia mbola mitohy izany eto amin'ity Simeona ity, Luka 2 andininy 520 fa lehilahy marina izy. Dia mitohy indray mpivavaka tsara. Izany hoe io izany ilay tena nantikana mihitsy an'ilay hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Marina sady mpivavaka tsara. Izany lehilahy izany hoy ny soratra masina eto izany. Manaraka ny filazana momba azy koa dia hoe miandry, ary dia niandry izany fampiononana ny Israely izany izy. Ilay hoe fampinoana ny Israely dia fomba fitenin'ny mpaminany io, ary indrindra ny mpaminany Isaia, izay entiny ilazany ny fahatongavan'ny mpamonjy. Dia izany hoe eto izany dia Simeona dia niandry ny fahatongavan'ny mpamonjy. Hitantsika eto fa zava-dehibe satria tamin'ny fiainany rehetra dia hoe noho ny asa ny fanahy masina. Eto koa dia misy tsara Maria ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 vao nilatsaka ho an'ny rehetra ny fanahy masina 3 taona aorian'izao tantara izao. Fa Simeona koa izany eto dia nahazo mialoha an'izany fanomezana lehibe dia ny fanahy masina izany. Ny fiandrasan'ny Simeona ny fampinoana ny Israely na ny fahatongavan'ny mpamonjy dia mbola amafisin'ilay andininy 520 resahana tamintsika teo hoe ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy hita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny Tompo. Azo lazaina hoe nahita
ny fandriany zany tonga tamin'ny tanjona niriny ity Simeona ity. Ny dikany anarany hoe Simeona moa zany dia azo ambara koa hoe lay niandry na koa hoe lay nahazo na ny toy izany zany, lay nomena zany mety andikana ny anarany daholo ka de tanteraka taminy zany, ary tena zava-dehibe ny amin'ny hoe niandry ny fahatongavan'ny fampinoana ny Israely izy de mpamonjy ary de tojo tam'izany ry havana. Amin'ny lafiny ara-panahy tena zava-dehibe zany ary irariana koa ho amintsika rehetra ry havana. Jeo Maria anary amin'ity an'ity mampiavaka any Simeona voalaza eto de marina sady tena mpivavaka tsara izy. Zany ilay hoe fiainana ny toe-panahy araka n'Andriamanitra ry havana. Ka dia mahery ny filazana ny tahaka izao zany mba hianarantsika, mba ho tahafintsika ary de mba ho fandrintsika ny ho tonga amin'izany eto amin'ity an'ity zany de tahaka ny Simeona indray isika mianakavy. Mahery ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Mivavaka ary sika. Misaotra anao ary izay Tompo fa dia anisan'ny olona sambatra teto tany zany Simeona zany izay nahita anao akory Jesosy Kristy ary de tafahoana taminao zay vao maty. De mba hirarianay koa mandritra ny androm-piainanay de eo amin'ny tantaram-piainanay Tompo de efa misy koa izany niaonanay tamin'i Jesosy Kristy zany, ary de ny fiainanay mandra-piavy ny fahafatesana sitrako de tena ao amin'i Jesosy Kristy ihany koa. Zany no irianay ry Tompo. Sao de tanterao aminay raha sitrako de apetraka aminao ny tontolo andro eo ambany fahasoavana, famindrapo, fitahiana ary ny fiadananao ry Jesosy Kristy. Amen. De ho aminareo hatrany ry havana ny fiadanan'ny Tompo. Amen.